Manolotra ny arahaba tompoko ivangony kokoa any amin'ny faritra avaratra sy avaratra Atsinanana ary afovoany Atsinanana ny rotsakorana ato anatin'ny 3 andro ho avy. Ny faritra hafa kosa dia Iamaina Miandalana amin'ny ankapobeny. Etsakilan'izay dia tsy hisy rivo-doza akasika na hiditra eto Madagasikara amin'ity herinandro ity, fa amin'ny herinandro ho avy io kosa dia arahantsika maso akaiky ny ato amin'ny lakan-drano ny Mozambika. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso zao raha jerena amin'ny antsipriany dia mivomaraina aloha dia isy tandrifindraona iserana any amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny raha toa ka somary maloka ny andro ho an'ny faritra avaratra andrefana sy ny afovoantany ary ny ilany atsimo atsinanana ny Madagasikara. Ny ilany andrefana sy any amin'ny faritra avaratra atsinanana moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifindraona mety harankotroka indraindray ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, mihitatra hatrany Alaotra Mangoro ary ny tendrony Atsinanana ny afovoantany. Ny faritra hafa dia ifandimby ao Andrahona sy Masoandro. Raha ny maripana indray dia manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 12 degré raha toa ka eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananka 13 degré na 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny sy Betsiboka. Ny vinany toetry ny andro ny sabotsy kosa indray ary dia azo oram-baratra ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny alina ny tombanana azo orana tandrifindraona manodidina amin'ny faritra Iboeny sy Betsiboka. Andrahona kosa amin'ny ankapobeny indrindra amin'ny faran'ny tolakandro na ny alina ho an'ny afovoantany. Faritra hafa indrindra any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 19 hatramin'ny 23 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 5 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananka 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka. Ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady ary dia saika mbola maina hatrany aloha ny manerana Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny faritra Diana, Sofia, Ambatsoa, Analanjorofo iny ihany no ahitana orana tandrifindraona mety harankotroka indraindray. Mety hisy erjika isina orana tandrifindraona ihany koa indrindra ny takarivana ny alina any amin'ny manodidina faritra Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra. Ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na ibalika be ny masoandro. Raha ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 14 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 13 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Boeny. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.